mitadidy. Ataony tokony raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky filomisato, ekeny folo. Mandreraka. Fa inona indray mahazo Andre ty e? Aza manontany mihitsy aloha Ndry fa tena nao teneniko Andre ary zany tsy ho takatry ny saindry mihitsy satria Ndry zao mbola kely. Tray? Dia arakaraky ny tombon'ny taona rehefa araky ndreny zany rehefa mandeha ny taona arakaraky ny tombon'ny taona ny tombon'ny problème mahasosotra mihitsy. Mandreraka. Aloha iantsoko maman mihitsy zany. Maman oh? Ahoana ozy nareo roa? Mandreraka ba. Way, fa mandreraka hoany fa inona ny problème androany? Reraka sady anefa ny taona vao manomboka. Ka zany mihitsy inona mandreraka mbola kely io mbola vao firy taona ka reraky n'inona? Makagana mihitsy mamonjy reraka. Ka maman efa miasa e. Zay mbola vao manao fianarana, mbola vao manao zavatra PDP zay nareo efa miasa. Mianatra enarana ny tsy reraka ny fiainana tena mandreraka foana fa zao ianao no manana safidy na ho reraka ianao na tsy fa inona aloha zany zao no tena mandreraka androaniny. Ka le mieritreritra hoe le taona vao manomboka dia tapitra ny vacances dia mianatra dia hifoha maraina dia amin'ity taona ity koa zao tsy maintsy misy olona maty indray dia tenjana be zany efa teo vacances foana. Oh là là, lalina be le tanora kely teo vacances foana. Raha vacances foana dia lasa pôkaty indray ny loza mihitsy zao dia mba mampiasa ny saiko. Aza manaiky miasa saina zany. Zao misy tenin'Andriamanitra ao an-tsaiko mihitsy raha vao ohatra ny tady avesabesatra ny entana hoentina. Ndao jerentsika ny Matthieu 2:20 andiny 9:20 mila anolona an'izany vesatra rehetra zany tenin'Andriamanitra nge matsiro e. Aina mihitsy Matthieu 2:20 andiny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana. Jesosy no miteny an'izany atsika. Andao hono makana mavesatra entana ve Joanna? Tena mavesatra. Ny Joanna tsy mbola tena hoe mavesatra na mbola kely fotsiny aza tonga dia hoentina any aminy. Ahoana le izy teo Joanna? Amin'ny anaran'i Jesosy makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana. Zany mihitsy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izany ho hanome anareo fitsarana hoy ny Matthieu 2:20. Jesosy mihitsy no miteny amintsika hoentina eo amin'ny daholo tantaraina mbavaka izany zavatra rehetra zany dia raisina ny fitsarana. Za fitsarana zany ve any Joanna hoe inona? Inona zao zany? Vacances. Ohatra ny vacances foana ao amin'ny Jesosy fa tsy hoe vacances ny ety ivelany ao anatiny ao. Manao vacances tsara ny ao anatiny ohatra ny eny amin'ny plage tsara be. Isan'andro mihitsy zany. Zany fiadanana tsara tareza no manompo antsika zany. Andao averintsika telo miaraka ngele izy manisa telo isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana. Matthieu 1:20 mpiaino rehetrarehetra izay ohatra ny tady ho reradraraka amin'ny fiainana. Ho Jesosy amintsika hoe makanesa ty amiko nareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa zany hanome anareo fitsarana. Raha tsy makao amin'ny Jesosy ianao dia tsy mitsahatra eo fa makao ianao vacances mo Joanna. Ombay mitadidy.
tsy anontako aminao salama tsirondry filomisato hatreny folo